Jamane, izy Dina. Sarah. Dia zahay food lovers. Coucou daholo Tonga soa aty Antsapanana zay tsika zao Eto Antsapanantsika toerana anankiray ety amin'ny RN2 izay tsy izoviana aminareo angambany fa rehefa mandeha ny Tamatavy na miverina avy any Tamatavy eto Antsapanana no fividianana ny voandalana. Dia eto misy restaurant, misy bon plan atonay anareo indray restaurant anankiray hôtel restaurant izy dia araky ny hitanareo zao moa zahay eto amina rond-point anankiray Sapanana eto Antsapanana azy dia arak'izao hitanareo zao ito no makany Vatomandry dia itsy anankiray itsy lalana makany Tamatavy makany Tamatavy dia ery no lalana makany Antananarivo dia izay no mamea ny atao hoe Antsapanana. Dia izay mampatonga ny aty Antsapanana Pampajina. Dia tonga teto zany zay zao avy any Antananarivo dia andeha ho any amin'ny Fleur de Lotus. Any Fleur de Lotus na aventure antsika zao hanao découverte culinaire tsika dia andeha hijery zany hôtel restaurant izy io. Gastronomique zareo. Gastronomique dia lasitsika. Raoaritsika. Arak'izao hitanareo zao zany dia ataony lakozia ny Fleur de Lotus tsika zao restaurant Fleur de Lotus dia misy mirindra tanteraka mihitsy en fait tetra be zay tonga tato fa énorme be izy dia feno infrastructure
professionnel be a hitana hoe ny investir be mihitsy zany zareo a dia staff be da be net papatiny ie dia mahatonga an'izay moa zany a aty Antsapanana efa fantatrareo ihany hoe fandalovana ny restaurant ty ohatrany any amin'ny hôtel gasy reny tsy ohatr'izany fa nefa ianao a atao amin'ny fleur de lotus dia afaka bénéficier menu à la carte ankoatran'ny menu du jour amin'ny rapidité mitovy amin'ilay maka menu du jour ihany dia izay mahatonga zareo investir be amin'ny infrastructure sy amin'ny personnel ohatr'izao dia marihana fa panneau solaire moa zany nampiasainy zareo dia mialimenté amin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo a dia misy ariny zao zao hitantsika zao a manao fanaovana cochon de lait laqué sy zavatra ohatr'izany a dia mazaka amin'ny panneau solaire zany hoe investissement goavana be zany a hitanay hoe professionnel be zany le laxi a dia ny staff rehetrarehetra koa moa zany to dia miara-miasa daholo ohatrany hoe en harmonie zany en harmonie rehefa fanendakitsy tsika dia anao dégustation d'andra amin'izay ato amin'ny restaurant any fleur de lotus arak'izao hitanareo zao moa zany tsara be le table gastronomique be classe be a misy an'ity menu enfanty zao a misy any offran'zareo fort tu as vu misy nuggets de poulet misy pommes frites ou pâtes sautées dia miaraka amin'ny boisson star anankiray dia le tout a 12 000 ariary papa ohatrany hoe tsy any Antsapanana zany tsika moa ohatrany hoe restaurant classe be oui en tout cas tsara ho fantatra zay rehefa tsika dia ato misakafo andray commande tsika aloha andray commande amizay tsika salama bonjour tataraiko anareo ny carte ato amin'ny fleur de lotus hôtel et restaurant déjà aloha zareo manana petit déj karazany be da be misy thé omelette café chocolat chaud confiture beurre miel variation de prix un petit déj an'zareo à partir any 1000 ariary dia 10 000 ariary ny lafindrindro en moyenne eo amin'ny 2 000 ariary eo ato indray misy ny formule classique zany hoe manana choix nareo ohatrany hoe crêpe miaraka amin'ny thé indien na boisson chaude miaraka amin'ny jus naturel dia reto ny formule any lotus rehetrarehetra ato izy ny boisson chaude raha boisson froide misy ny viennoiserie rehetrarehetra dia misy ny accompagnement rehetrarehetra ny accompagnement zao afaka misafidy hoe œuf sur place omelette dia na misafidy koa hoe pain de mie beurre confiture dia akoatran'izay manao pizza koa zareo varie be zany zavatra ataon'zareo dia ato misy karazany pizza dia ny prix ihany koa manaraka ny habeany dia ny karazana riz ty zao riz cantonné ty ngambany hoalaitsika ty riz cantonné lotus ty aka bôleron RC lotus koa tsika dia misy ny plat malagasy misy ny karazany rehetrarehetra ato dia en moyenne zany ny prix any plat malagasy 10 000 ariary dia ny anazy zao tiako hoanina tony saosisy anandrano atikena lelan'omby tiako andramana daholo papa dia misafiditsika rehefa avy eo dia manao poulet koa zareo dia misy poulet frite misy sauté aux légumes misy pané dia misy chopsei hafakely dia misy koa ny porc dia façon zareo moa zany misy karazany be da be ny cuisinany dia misy ny viande dia marina fa zavatra tena ntitianay tandaksi ny fomba seren'zareo an'ilay viande zany efa pesé be dia tsy androko be dia anandramana lizy fa dégustenay daholo aloha angalana karazakarazany misy ny calmar misy ny camaron misy ny crevette dia manao poisson koa zareo poisson alaitsika angamany jus naturel hitako misy corosol dia ny jus naturel 2500 ariary ny verre dia 12500 ariary ny carafe dia atsika manana ny dessert rehetrarehetra misy zao assiette de fruits dia misy karazana crêpe be da be dia isafidy crêpe angambantsika papa dia akoatran'izay manana soupe koa zareo soupe vitamine misy garni misy spécial lotus
Dia atao ambadikatsika mahita ny misao. Dia ty zao a hitako hoe bol renversé ny tena betsaka mbola tsy nandraza mine renversé zany tsika. Dia ataontsika an'ity mine renversé lotus ty 18 000 ariary ny vidiny. Tsy laza zay papa? Dia misy koa ny poisson. Des poissons zareo misy variation de prix à partir de 10 000 ariary jusqu'à 40 000 ariary arakaraka ny habeany moa zany io dia misafidy nareo atao sauce atao frite dia ohatray koa ny filet de poisson misy fomba fandrahoana anazy karazany mety pané mety sauce huître mety alay dia ny tarifany 14 000 ariary daholo dia ohatran'izay zany ny menu rehetrarehetra dia menu enfant moa zany efa nasioko anareo teo 12 000 ariary fotsiny dia misafidy ilay ankizy na nuggets de poulet miaraka amin'ny frites poisson na nuggets de poulet miaraka amin'ny pâte sautée poisson dia atondray misy pâte sèche garnie dia misafidy sa tsy sa poulet sa viande dia miaraka amin'ny poisson star PM. Dia farany ny snackin moa zany za tena faky izay adalana sambosa dia sambosa angamba ny snackin ho andramantsika dia ataontsika sambosa tsatsio satria zay ny hitako hoe anisan'ny spécialité anjareo moa zany sinoa par rapport an'ilay tany anaty tany amin'ny cuisine dia andramantsika izay. Dia manao koa zareo crudité aka crudité ihany angamba amizay mba varier les sakafo ny papa asina soupe ok. Dia misy ny assiette pané lotus dia misy ny assiette garnie lotus dia akaray amin'reto assiette reto angamba antsika. Dia zay ny carte atao amin'ny fleur de lotus ry zareo dia andao andramo. Ndao andramany dia atao amin'ny fleur de lotus tsika aty atsapanana misy atsika amin'izao fotoana izao anomboka ny dégustation satria ty ilay fotoana andrasantsika rehetrarehetra. Entrée ny andramantsika voalohany dia aty amin'ny aty atokotany aty amin'ny jardin zany tsika ny anao dégustation entrée voalohany. Fa alohan'izany angamba nandaontsika sotro jus kely. Ndao ary jus an'zareo matavy be ohatran'ny ronono jus de corossol ty anankiray ty. Tsinona loloa? Dia tsinona ataontsika rehetrarehetra. Tsinona zareo? Tsinona daholo nareo any an-trano any dia andao andramana. Hita mihitsy hoe tena tia potiny fa ohatran'ny ronono ilay izy sady rafraîchissant tena. Nasa kalaniko sec ilay izy. En fait tony tsara ny siramamany dia malefaka be ilay izy ohatrany hoe entre ny smoothies sy ny yaourt sy ny jus. Dia misy ilay touche ohatrany somary marikivokivy kely iny tena hoe eny fruit frais sady bien sélectionné le fruit. Tsy masaka be loatra ilay corossol nefa tsy manta koa tsara be. Dao ary anomboka dégustation tsika atombotsika amin'inona maman? Assiette de crudité. Izy zany ty zoko sandrana andramana anomboana anazy. Ty sambos. Ndao atombotsika amin'ny sambosa. Sambosa zany anomboantsika anazy Mariana fa ny assiette de sambosa ty zany ty nalainay ty androany assortiment na sambosa assortiment dia misy karazana sambosa be dia be ao satria zareo manao sambosa tsatsio manao sambosa viande manao sambosa poulet manao sambosa fromage dia eto ny assortiment dia misy crudité ato misy any ty ahoana filaza vinaigrette kely sauce aigre douce dia andao ary tsika nandrana an'ity aloha dia vetivety kely seoko anareo ny assiette-ny zareo assiette ohatrany hoe sinoa. Dia andramantsika amin'izay zany le sambosa
plus assiette de tatio, ty moa zany sakadiny kely teo assiette de tatio miaraka amin'ny citron eo akaikiny Ty zany le assiette de tatio atokanareo any an-trano any. Dia le sambosa misy karazany be da be araka le teny ampapadiana teo misy poisson, fromage, misy tatio misy viande. Dia sokafatsika. Anao découverte tsika hoe inona ny ato. Ny anaty angambany ohatran'ny fruits de mer. Fruits de mer. Raha anahy zany zao sokafaka ty ho anareo any an-trano any Ny anahy zany zao fromage be ao amin'ilay tena nitiavako azy mihitsy le izy. Tsara be le fa le tongolo ao anatiny fondant. Dia ny loloa ohatran'ny papa fromage. Hijery hafa indray tsika. Tiens. Ty mazava ho azy sambosa viande. Ty indray sambosa poulet. Eny maman ve ohatra misy an'ilay tosy somary sinoa iny foana iny. Izy en fait assaisonné tsara misy herbe ao anatiny. Dia be hena be. Oui, tsara. Sélection produit an'zareo aloha anisan'ny tena marqué anazy satria na le fromage ao anatin'ilay sambosy fromage ary tena hoe fromage de qualité sady généreux be. Dia tsara be le izy satria corsé kely le sambosy fromage tsara be. Dia zareo manana assiette kely ohatr'izao fasiana sakay. Ohatrany hoe sakay nareo dia araraka eto dia entinareo no mihinana avy eo. Ohatran'izao. Izao tsika nandrana an'ilay tsatio amin'izay. Ty le assiette de tsatio amin'ny restaurant tendance chinois anazy moa dia anisan'ny produit farany zany hoe tsatio zany satria zareo ihany manao azy amin'ilay lafaoro be hitantsika tany an-dakozia iny. Ty papa ohatrany adiniko poulet. Ty sambosa poulet Tsara be ny assiette de tsatio any. Tena original sinoa mihitsy misy an'ilay tsinana sinoa. Tsara. Dia anandrana an'ilay crudité Mariana fampatina sambosa zareo fait maison. Ohatran'izao. Fa tsy ilay vidiana tofo any. Dia mikarepoka tsara. Dia le crudité misy tirana citron le vinaigrette. Oui. Ho anahy manokana aloha zany misy une certaine maîtrise misy tosiny atsapanana. cuisine ao anatin'ilay izy. Misy maîtrisena chef ao anatin'ilay lakozia cuisine chinoise. Andrama kely le sakay En fait misy tsirona atsapanana le izy. Tsy haiko na azonareo ny tiako tenenina hoe rehefa mividy voandanina ty atsapanana dia misy an'ilay tavoahangy reny dia misy tosiny reny daholo anatin'ilay plat rehetrarehetra zany hoe tena authentique. Dia anandrana kely an'ilay assiette-na crudité tsika zao ty zany ao anatin'ny tena olona manao diète sy mitandritandrina amin'ny fahasalamana sy any amin'ny fanokafam-bavony koa dia tsara foana misy crudité. Dia ny ao anatin'ilay crudité misy concombre, tomate, carotte, poivron, salade dia chou. Dia asiantsika vinaigrette le izy. Ny zareo zany light be daholo le izy fa tsy le hitanareo le be menaka be reny. Industriel be. Ok. Ilamatsika. Vous voulez manger des salades? Ça va? Ty zany anahy zao nahafangaroko chou et salade Ty bouché anay. Sinona ho anareo Incroyable be ny dosagen'ilay assiette de crudité fa tsara be mihitsy le izy. Ohatrany hoe sucré salé le izy nefa ny sucré coco no salé dia mahafinaritra be. Maîtrisé. Ty indray assiette pané. Assiette pané lotus ty andramantsika ty. Dia misy karazany be dia be izay ho jerentsika. Ny hitako voalohany zao mahita wonton frit dia atao steak pané. Dia ty fromage pané. Et steak pané ty
Dia le panure zareo le fanaovana mitovy amin'ilay tempura moa zany papa e. Dia misy crevette pané koa. Tu veux? Tiens, regarde là. Tiens. Dia iza ny ramamoa? Dia misy ohatran'ny poulet pané koa anatiny. Ny anangamba le fontaine frite aloha ny andramako. Na aloha le fromage. Dia nisy pané ana crevette teo ny andramako moa tena tsara le izy a. Marihana fa ny goût atao amin'izareo tsy tena hoe corsé be fa bien travaillé tsara daholo le produit. Dia tsara le izy iny tsara hoe misy recherche misy travail tao anatin'ilay plat. Ty andramako ty steak pané ty a. Zahay aloha tena tsy mana-po hoe misy mahita ohatr'izao ty atsapana. Oui. Afaka koa ny les panures en fait, fa les panures de qualité le izy. Les chinois mihitsy les panures chinois io. Hiditra amin'ny manaraka amin'izay tsika. Fondant be le ao anatiny. Tsara be. Tsara. Hatreto aloha zany mbola sans faute zareo a. Tsara be daholo croustillant le sambosa tena top a. Dia anandrana ny plat antsika. Plat antsika zao. Sakafontsika résistance araka vitanareo zao tsy mila makany tamatavy tsony nareo fa eto tsapana na dia mijanona dia hoandramantsika daholo reto atomboka amin'ny sopa angamba papadiny. Iza ny sakafo atsangany tanany? Ay, ny andrity. Soupe tamatavy atsapana. Nandrana soupe c'est papa. En tout cas, garni be les soupes araka vitantsika zao feno crevette ao anatiny ohatr'izao mihitsy le bouillon le soupe tamatavy reny raha hitanareo le matevina tsara iny. Misy fontaine dia ny paty mazava ho azy fa fait maison. Zay zany misy garni be mihitsy le izy misy atody dia misy fontaine ty fontaine dia misy tsatio dia le bouillon le izy matetika tsika misy fotoana le soupe tamatavy tsy équilibré ny bouillon ndraindray eny kokoa le porc dia tsy eny le sauce fa ty tena tsara be le hanina satria misy équilibre de goût be anatin'le bouillon miapporte valeur ajoutée be ho an'le plat zany le bouillon. Matsiro be le bouillon. Matsiro. Na le bouillon fotsiny no haninareo dia efa ampy. Tsara be. Dia ty andramantsika ohatrany 2001 le izy. Tsara be le bouillon reto tena wow. Herinareo dao zany tsiroreo ambony rehetrarehetra reo anatin'le bouillon. Ty fontaine. 2001 tena tsara be. Andramako le paty. Enao le tosina kotomila kely anatin'le 2001 fa tena milay be mihitsy matsiro zay. Cuisson le paty parfait sady tsy biletaka be le izy no tsy maty. Dia ina sisa mbola tsy nandramantsika teo papa? Le boulette efa nanandramondry? Mbola nandrana le boulette zany zay sy papa. Enana le crevette. Boulette chinoise. Dans tous les cas, les garnitures m'apporter les valeurs ajoutées, les plats daholo. Justifier le tarif à zareo par rapport à les qualité des produits satria produits nobles daholo ny zareo dia fait maison daholo dia bravo be amin'ny justesse ny cuisson rehetrarehetra sy ny assaisonnement. Dia le bouillon tena ohatrany hoe mandravina le plat ray manontolo le bouillon. Mandravina manao rappel le tsatsia, manao rappel ma chinoise, manao rappel le boulette, manao rappel le crevette tena tsara be. Parfait. Tsara be conseiller be misy recherche na légèreté be anatin'le bouillon. Très bien. C'est très bon. Dia satria moa zany ny assiette gourmandinay efa napokantsivany tsy matso dia anandrana ihany zay sy papadiny. Oui, oui. Ty misy saucisse chinoise. Tena incontournable raha ohatra ianareo tena mpakafy cuisine chinoise.
Oui, ça Na tsika tsona ihany koa hoe lapitseo. c'est le lourd. Zay zany ny anarany. Tia ny saucisse. Tu ne manges pas juste mon goût. Tena amin'ilay original mihitsy ilay izy. Dia matavy be, mamimamy. Dia Tsara ilay izy. atao anatin'ilay assiette ato feno tsatsio misy légumes sautés dia misy ohatran'ny hoe poire caramélisé io papa. Tsatsio ihany tsara be. C'est sucré salé les goûts par contre tena très très bien dosé ilay izy dia tsy écœurant mihitsy. Dia andramako aloha ilay cuisson an'ilay légumes sautés. Misy poulet ilay izy. Parfait cuisson an'ilay izy. Mahita koa hoe poulet papa. Misy poulet ao? Misy poulet ilay izy. Tena c'est très bon fa tena gourmand ilay izy. Mety tsara ho an'ilay fianakaviana maromaro ireny. Dia anaovanay boucher anankiray nareo ho anareo rehetra izay mijery ato an-trano. Mariana moa zany fa araka izay hitanareo zao gastronomique ilay izy dia plutôt zany produit noble dia conseillenay be ho antsika famille izay tsy tena hoe tsy zatra mihinana sakafo tsara zany les produits cuisinés hoe les vrais produits authentiques dia ndao andramana tiany boucherko anankiray ho anareo. Tsy izy antsika ny dégustation mine renversée lotus indray ny andramantsika dia arak'izao hitantsika zao misy œuf sur plat amboniny dia feno crevette be da be mihitsy natao ambaniny reo daholo zareo reo dia andramantsika ty papadiny. Ok, misy crevette zany ny garniturany dia misy ohatran'ny steak dia misy poulet. Misy poulet. Anao andramantsika dia hitantsika daholo izy rehetra. Dia za aloha zany to dia aka boucher anankiray ho anareo. Généreux be zareo Cuisson les crevettes fondant. To dia mitsonika ato ambava tsy ilay caoutchouc reny bravo be dia les pâtes tsara be ny goany. Hita mihitsy hoe sautena tamin'ny poêle ilay izy dia nendasina vite fait fotsiny dia tsara be. Ny assaisonnement tena hita mihitsy hoe misy recherche be ao anatin'ny assaisonnement. Fondant be daholo ilay viande rehetra tsy zavatra mafy mihitsy zany. Dia ny anazy ny assaisonnement tena hoe laninao io na rainao ireny mihinana azy fa tsy makaleo zany. Dia efa misy citron moa zany eny ambony assiette eny ary marina mahazatra rehetrarehetra ao anaty assiette comestible daholo dia ho anareo izay tsy mahazaka fruit de mer dia mba asiana citron kely eny amboniny dia ho andramantsika indray misy tsy haiko tiana chair de poisson papa ohatran'ny chair de poisson ohatran'izao koa ao anatin'ilay mine renversée lotus. Ary fa indray ny goany rehefa asiana citron eo amboniny tsara be. Tsara. Dia nanahoana tsiron'ilay steak papa? Malemy be. Iny efa noteneniko teo fondant be daholo le garniture anatiny. Dia les légumes tena croquant be. Omena crevette. Croquant les légumes. Crevette. Zay mihitsy moa le cuisine chinoise sady tsy masaka be dia nefa justesse de cuisson, justesse d'assaisonnement parfait daholo. Tsara be. Tena recommandeko ty plat ty fa tena misy harmonie be ao anatiny. Dia allo ty amena ny matio ty assiette gourmand ty dia ty ny Tiffany dia andramantsika indray ty koa tena duel parfait ho anareo izay mankafy an'izao ty ny antsoina hoe bol renversé zareo dia ty ny antsoina hoe riz cantonné. Riz cantonné. Misy différence be reo plat reo matetiky mélangen'olona indrindra ny any Antananarivo
Dia raha te hanandrana ny hoe tena vrai bol renversé sy riz cantonné nareo dia manatsanareo aty atsapana na ato amin'ny lotus. Dia andramantsika papa manandrana an'ilay bol renversé dia izaho manandrana an'ilay riz cantonné. Ok. Bol renversé zany a mitovy garniture le mine renversé teo izy a fa plutôt vary indray ny base amin'ity ny mitoraka ity a atoko anareo a ity ma spécial lotus azy moa zany bol renversé rehetrarehetra misy atody foana ao aminatiny Dia hoe dia ohatr'izao ilay izy a dia misy légumes en fait vary ny ambaniny a dia misy légumes sauté a dia misy saosy a dia misy an'ilay crevette sy ny viande eo ananatsika ity dia misy trondro za zany mahita viande na poisson ohatr'izao ity boucheko anareo a Mandrapiana papadina an'ilay bol renversé dia anao bouché anankiray na riz cantonné ho anareo dia garni be rehetra ilay izy tena gourmand be généreux be dia tsy tiako intsony izay lazaina fa ato anatiny adaolon'ny famille terre-mère rehetrarehetra dia ny différence amin'ity fotsiny hitako ohatrany misy porc laqué ao anatiny dia andramantsika dia bouchéako anankiray ho anareo. Ny riz cantonné moa zany tena point fort indray eo amin'ny cuisson an'ilay vary satria tsy mahazo biledaka ny riz cantonné fa mila mitsiratsiraka dia arak'izao hitanareo zao tsiratsiraka be ilay izy dia ity ny bouchéako anankiray. Mifona amin'ny tenanareo fa resy tamatavy tsy mila makany tamatavy so nareo nareo manandrana vrai riz cantonné tena wow tsara be tsony. Parfait ny cuisson an'ilay vary parfait ny cuisson an'ilay légumes rehetrarehetra en dé ny ao anatiny dia tena hoe version chinoise mihitsy le plat zao mihitsy ny vraie cuisine chinoise traditionnelle dia fa tsy mentsika mantsy efa somary misy fotoana efa somary personnalisena kely le riz cantonné tena le vary ara saisonnier fa ty tena hoe le sauce le raha mari sauté azy dia tena hoe respecté fa ny saveur parfait complet ohatr'izao mihitsy na ny cuisson carotte ny arany dia zay ny résistance atsika dia hiditra amin'ny plat malagasy indray tsika izao. Eny ara ankoatran'ny plat izay fanandramantsika teo ny chinois misy karazan-drazana maromaro teo manao pizza koa zareo misy plat italien misy plat européen dia ankoatran'izay manao plat malagasy ihany koa zareo ao anatin'izany ny plat malagasy dégusténay ato misy ny atikena atomboko amin'ny atikena aloha ohatr'izao ny atikena dia ho anareo izay te makafy plat somary malagasy kokoa zany dia mahazo ny anjaranareo koa ato amin'ny fleur de lotus ety antsapanana dia hohanina amin'ny vary moa ilay izy ity malemy be ilay izy malemy trop be sao tsy haiko na le antsa maranitra na le izy malemy fa andraman'ny papadina ho anareo ity zany andramako anareo tena malemy le izy na assaisonnement tsara be tena ohatrany hoe le atikena ao anatiny zany tsy le ohatrany hoe makalo reny fa tena tsara be le izy bien assaisonné dia misy tosina poivre kely naporté an'le mampiakatra ny tsiron'le atikena dia le choix an'le produit mbola aveko foana ihany le atikena zareo tena madio tsara dia choix-na produit tena tsara be mihitsy sady eny hoe frais le izy dia tsara be mahafinaritra anandrasany alandrana nena steak frite dia le steak araka vitantsika izao assaisonné amina poivre le grossier na poivre reny zany ny eo ambony dia efa nisy nitetehako une partie fa malemy be le steak dia andramantsika amin'izao aloha dia avy antsika malandrana le frite miaraka aminazy ao andramany tsara be
Malemy be a. Fondant en bouche. Bravo be le steak a. Hita ilay izy hoe macéré ela. Dia ny choix-an'ilay viande koa filet moa zany fiantoan-drano papa. Dia andramantsika ny frite frite araka izao hitanareo zao frais dia misy mayonnaise dia misy ketchup. Tanandrana be zao papa mikarepoka tsara ny ivelany dia malemy be an'ilay ao anatiny. Tizako indray ny dégustation quoi. Conseil be anareo aloha ty steak ty fa tena wow. Dia apasoko amin'ny papadina indray fa entre temps misy rano vola moa zany amin'ny hoe plat malagasy anazy dia rano vola ny isotroanareo anazy Coca-Cola malgache aussi sans faire ça. Dia raha vola aloha sotroina amin'ilay vera ohatran'izao tsy voatery ilay vera ratsy kely ireny foana. Tsinona reny raha volantsika zany. Dia kopatanana ho anareo rehetra any an-trano. Tena rano vola. Tsara. Dia mafana tsara dia tizako indray dégustation atao amin'ny amalona kopatanana ho anareo rehetra rehefa mpakafy amalona any an-trano any. Anisan'ny tena produit eto Antsapanana koa ny amalona. Fantatro fa maromaro nareo anisaky ny tonga eto Antsapanana dia akamalona tongava atao amin'ny lotus amin'izay fa misy amalona aminay be koa atao. En tout cas aloha zany tsara be le rano vola. Tsy haiko na ilay vera isotroko anazy ny tsara fa tsara be ny tsirony eny be ilay tsiron'ilay varinay. Ty aloha ny amalona zany parfait ny assaisonnement ny amin'ilay cuisson ana amalona tena hoe style ilay nahandro gasy misy voatabia dia nandrahoana niketrehana atao ilay izy dia mifinga ilay tsirony dia tsara be ilay izy. Dia amalona sauce zany ty dia tena tsara be mihitsy ilay izy ohatran'ny hoe mihinana trondro ilay nahandro gasy ireny ianao. C'est très bon. Ny nandray ny andramako saucisse sy légumes. Dia ny heure d'ouverture an'zareo sur fa be da be nareo zao no te antany hoe amin'ny firy. Amin'ny fito maraina zareo dia efa misokatra dia amin'ny folo alina zareo vao midy 7 sur 7 zany hoe latsinainy ka hatramin'ny lahady rehefa mandao aty Antsapanana zany nareo dia zareo koa ma-restaurant sy hôtel anazy dia misy hébergement zany afaka matory aty nareo. Izay moa zany tena tsara satria tsy afaka hoe hanandrana reny plat rehetrarehetra ny dégustena reny nareo raha hoe tsy raha mandalo fotsiny. Fa matory dia manaova découverte culinaire be mihitsy. Par contre aloha préparation atao amin'izareo rapide be satria efa hitanareo tamin'ilay taona-kizia tao équipe ray manontolo brigade ray manontolo mihitsy no manao ny antsy ho zavatra mba hanome zavatra rapide be anao service rapide zany nefa plat cuisiné be mihitsy. Dia andramako indray papadina ty saucisse sy légumes ty. Légumes eto misy courgette, misy carotte, misy ty samy fotifoty. Ina fiteneny zany? Petsay. 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 Petsay be. Dia ty zao miaraka amin'ny saucisse sinoa. Zareo aloha zany anisan'ny tena hoe sangany raha hoe resaka cuisine chinoise. Dia ty saucisse ty zao ndaso aloha andramako sao dia miteniteny foana. Mamasiro ilay izy raha ohatra nareo ilay miondana tsatsio reny dia tianareo be mihitsy ty. Dia misy masaka tsara ao anatiny dia mifangaro ny tavony sy ny nofony tsara be. Tena zay mihitsy. Hasy dia ty tavony fa tsara be ilay izy satria misy rondeur be manka amin'ilay légumes sauté. Tena les saucisses chinoises par excellence mihitsy ilay izy. Ouais. Dia ho andramako amin'izay toizako ny dégustation quoi atao amin'ny lelan'omby. Ohatr'izao ilay lelan'omby kopatanana ho anareo izay tena mpakafy lelan'omby any an-trano any ty lelan'omby ty ny zareo miaraka amin'ny poivron fa tsy petit pois indray tiana mitoraka ty dia ho andramantsika ilay izy lelan'omby.
tonga dia mariako teny apity ampiandohana fa malemy be mihitsy n'ilay izy. Tena malemy. Le tapala. Oignon dia poivron eo ambony dia sauce ilay izy. Dia réduction. Tsy hita mihitsy ny karteny zareo ilay identité ana sakafo gasy aminy dia nasiana ilay poivron kely fa tsy izy any atoso na mamimamy na ohatr'izany tsisy mihitsy. Ka tena tonga dia hoe sakafo malagasy respecté tsy misy sauce voatabia akory fa tena tonga dia réduction an'ilay cuisson. Tsara be ilay izy malemy be dia ilay choix an'ilay produit mbola averiko ihany. Ny anazy tonga dia sélectionné mihitsy ilay lamelle an'ilay eo ampovoan'ilay lelany iny mihitsy no omeny anao fa tsy misy an'ilay hoe vodiny na ohatr'izany fa tena tsara ty. Dia izay no mahanana ny dégustation ny plat malagasy tato amin'ny grande salle de restauration. Dia faranantsika amin'ny dégustation en dessert papa any ivelany andry antsika ny anao dégustation. Anandrana dessert amin'izay tsika rehefa antsika matika andramany voaloha papa. Alefa soare. Thé indien moa zany dia tena hoe mélange na épice indienne be dia be spécialité ny indien zany. Fa rehefa tena original izy misy épice be dia be, misy parfum be dia be mihitsy. Tsara be ilay izy. Hoe mba andramany. Zay sy efa mpihinana pisotro anty fa tena mila dosage be zany ilay izy. Wow. Dia misy fotony dia misy vrai. Dia le vrai ty sa le fort papa? Tena le vrai ty. En fait misy ohatrany tsirony. Misy cardamome. Baziny dia ohatrany hoe ahoana zany ohatrany hoe cacao cappuccino mifangaro nefa ilay izy thé dia misy karazana saveur indien be dia be. Dia ho an'ireo rehetrarehetra indien moa zany mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny vrai thé indien. Dia tonga manana misy lait koa ilay izy misy lait. Matavy be mihitsy. Tsara be. Dia anao dégustation ilay dessert tsika. Fruits. Verrine de fruits ao anatiny misy banane misy grain ino ty papa? Zany? Ino moa ny anarany? Raisin sec. Raisin sec misy ananas misy mangue. Dia anao boucher anankiray ho anareo. Misy raha mipokapoka. Tsy zany boucherko anankiray ho anareo. Tsara be ilay izy tonga dia exotique be, misy fraîcheur be. Ohatr'izao ilay izy. Dia misy an'ity? Inona? Andramako. Ohatrany manana goût pêche zany ilay izy. Tsara be ny goûny. Je sais pas c'est quoi mais c'est très bon. Ouais. Ohatrany hoe Moi aussi. Tiens. Tsara be ilay izy hita mihitsy hoe aty apotiny fruit rehetrarehetra mahatsapanana ny hatsapanana moa zany dia feno voankazo. Voavoaka nareo dia aty fivitana voandalana. Misy mananasy misy akondro misy boccanelle sabe. Dia no comment. aty atsapanantsika dia misy crêpe ny dessertny crêpe caramel beurre salé. Jerenareo tsara ilay izy fa tena sady mizesta kely ilay crêpe lojejy kely dia tsara tarehy be ilay izy dia ao andramantsika. Hita mihitsy hoe misy maîtrise zany tao anatin'ilay izy de l'entrée jusqu'au dessert misy maîtrise ny eto amin'ny fleur de lotus. Ny anaty hoe ilay ngezandrina ny alaiko papa. Maman iny Tiens Loulou. Zahay dia anisan'ny fianakaviana tena tia crêpe indrindra raha ohatra hoe mbola eto. Sady raha zao tarihan'izao dia ohatran'ilay crêpe fanaony any an-trano le vrai. Tia ilay izy zany boucher ho anareo. Wow. Ahoana tsy io? Trop bon. Wow. Synergie. Tsara loatra ilay beurre salé. Wow. Bon. Parfait, tena matavy tsara le caramel beurre salé tonga be ny justesse tsara loatra. Assaisonnement le. Tosina sel kely amin'ny farany dia andramako miaraka amin'ilay crêpe fa zaho mbola tsy niho adiny wow be dia tahinana be. Tsara loatra. Point fort an'izao eto amin'ny lotus zany
Vita fait avec le cœur, avec amour les sakafo. Tena zany mihitsiny. Dia fait ohatrany hoe fait maison ilay izy. Dia be le qualité an'le beurre ao Be anatiny. le qualité. Wow. Wow. Tsara be. Hita mihitsiny hoe manana expérience anaty Cuisine. Cuisine ilay olona dia mahavita mi-exploiter an'ilay goût mba ho parfait. Tena tsara. Tsara be. Non, bravo be. Wow. Dia zay na mahananay ny dégustation anay a. Atao amin'ny fleur de lotus dia tongava misalasala efa tonga eto Antsapanana, andeha ho an'ny Tamatavy, andeha ho an'ny Vatomandry, andeha ho an'ny Manorina ireo dia misakafoana kely eto amin'ny fleur de lotus misokatra manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 ora alina vonona nome an'ny servisiny ho anareo. Merci. Aty Antsapanantsika zao a. Aty amin'ny RN2. Dia zao ny antsoina hoe amin'ny 10 alina ora fividianana fondalana. Raha ny amin'ny RN4 ilay izy dia Majunga dia Ambondromamy aty fa aty Antsapanana quelques kilomètres tsy hiditra ny Tamatavy dia aty ny fividianana fondalana. Araka ny hitanareo aty amin'ny sary aoriananay izao misy ohatran'ny karazana stand kely be dia be misy karazana fondalana. Hitanao amin'izany zany ny Camion mandalo. Ny camion moa zany mandalo foana ihany be dia be ny camion filanan'ity fa mila mitandrina tsara. Dia mahita amin'izany tsika mahita ny akondro lahy dia misy ny akondro normal, misy ny akondro ranjalia, misy ihany koa aty moa zany tena be voankazo indrindra. Akondro lahy akondro. Akondro. Dia avy eo misy letchi, fotoana letchi zao Ty moa zany le sezakely reny. Hitanareo le sezan-jaza zany anisan'ny ara-malagasy izay mampiavaka ny aty Antsapanana koa. Dia araka hitantsika izao feno karazana bonbon coco, misy mananasy, misy letchi, misy corosol. Dia inona moa ty ry papa? Palbe. Voana palbe. Na fruit du jacquet. Fruit du jacquet. Dia efa misy hafa aty tena amin'izao ora izao zany tena hoe aty daholo ny fondalana rehetrarehetra. Ie, mahita ihany koa ianao ohatrany hoe ina moa fiantsoana ty cannelle, tena feno voankazo be dia be zany ty. Ty le jacquet ve papa? Ie, indrindra ty zany jacquet dia fruit an'ny jacquet le fotsifotsy teo dia ina ke ty azafady? Makoba, ty makoba. Makoba ny anarany. Dia nao défi kely moa zany tsika satria nareo indray menimena ireo hividy fondalana tsy voatery vola be nentina. Hitondra 10 000 ariary tsika androany dia ezaka mihaino arina sady mba mahafantatra koa hoe ohatrinona moa zany izao vidin'ny fondalana. Dia ndao aritsika ianao immersion kely. Ndao aritsika. Yo. Ohatrinona ny letchi? 5 000 ty. Ary ny amin'ny garaba kely? 30 000. 30 000 garaba kely 5 000. Misy sachet ve raha mividy an'ilay 5 000 iray? Harina. Ezaka mihainao ny tiariny ity tsika. Letchi ohatrina moa ty 5 000. Ary ny akondro ranjalia? Ndrikako. Aleo aloha izay arany. Ny fitsa ohatrina? Dia fitsa ray tsy arany. Harina dia fitsa ray dia ty any fitsa araka izy. 5 000 sady mbola le frais tsara. Aleo aloha izay dia mba mahazo indray ny sasany. Hamerenanao zany izay. Efa nahazo ina moa tsika zao papa? Nahazo letchi tsika. Nahazo letchi zay dia nahazo fitsa. Dia nahazo fitsa dia nahazo harina. Mbola misy fameriny 9 000. 9 000. Dia hividy
Ohatrin'ny kely akondro. Le akondro la? La? Ino ohatrinona zao? Ty izy jiaby ty 25? Fa tony moa tsy mandeha singany? Lafo izany. Eny ka afaka mividy iray tsika. Ie, sy vao anankiray. Inona ny izany tsara? Singa indray. Amin'ilay ngeza indrindra? Amin'ilay bevata? Kida bevata be. Ty alaiko a? Raiky ty? Raiky amity? Ary le ranjany ohatriny? 5000 sa 2,000 farana tsara nareo. Ty aloha le... Zay? Ah, ka c'est bon ka. Ha? Ty ary. Dia mamerina indray zany ianao. Miala 2,000 iny zany? Lasa arivo le akondro. Anandrana letchia. Efa latsakorana moa zany ty letchia ty. Ty letchia voalohany hoaniko amin'izao 2023 zao. Dia kopa-tanana ho anareo rehetra any ampitan-dranomasina fa aty apotony mihitsy tsika zao. Dia anandrana an'ity tsika papa. Hoany, ike. Andrama dia aveo Mamy? mbola tsy mahakivokivo. Ie. Mbola mila sira kely. Ie. Mbola tsy tena mamy be ilay izy zany amin'izao. Satria mbola vao ilay première production. Arivo. Tony taty café papa Ah, je sais pas. Avy tatavanana coco kay. Tatavanana coco. Any e? Tatavanana voanio. Loza tsy nampandrely camion. Mentsika ampapadiana zany ny 3,000 any dia nena arivo le farany ty papa. Inona fidiana amity? Lolo ifitsika. Ohatrina fitsy? Ohatrina coco? Ary le corosol? Ty 5000? Tsy mba mety roa 5000 nga? Fa ino io? Voavotaka, mokotro. Tsy mba mety roa 5000 Ohatrina le nga? corosol? Mataovy roa 5000 moa? Manaovy moa? Nga tsy isy azona 5000 kely le corosol? Mataovy roa 5000. Fa atao kelikely raiky. Mba ataovy an'izay moa Ty izay. sao dia mba mety 5000. Aiza ny 5000? Corosol? Ataon'ilay kely loatra na izany. Tsy maninona mbola manta be ary. Lafo be moa kakala tsisy tokony 5 000. Ty zany dia mokotro anankiroa dia corosol ray. Lasa tako mokotro roa dia corosol ray. Anna. Mba ataovy an'izay moa. 500? Ia. Tsy mety 500 io. Fa ohatrina le mokotro? 5 000 dia efa natao. Ataovy an'ity arany. Atatsiny dia tsy le corosol aloha. Anna, merci. Sotra. Nahazo corosol ray indray ah. Atao fitsy. Ndao antsika nidosa indray aloha. 2,000 zany fitsy aty. Efa nahazo fitsy zay? Sotra. Ohatrina friape? Ty. Le ino ty? Papalibe? Ty 15 000. Ah, mba ataovy an'izay roa 5000 zay. Zay volana e. Mba ataovy an'izay moa? Efa mora ny Mba ataovy an'izay arô. tena marina. Efa mora aby zany 5 000. Ny mananasa be iny masaka tsara. Dia mananasy ohatriny? 5,000 amity dia 3,000 amity. Ka ny anay 5000 aby volanay ato. Dia azo karazakarazany. Sotra betsaka. Malafosa coco anankiroa. Ohatrina makoba. Ty kosa mba 500 e? Dia efa mahazo. Ny anankifitsy? 5. Eny ary. Nefa misy 500, misy famerina e? 500. 500. Menao 500 Mamerina sisa. 500 sisa zany indray. Afaka misafidy? Ia. Ao mba misafidy papa makoba.
isa ohatrany ahoana fihinanana makobaty Sasana foana izy dia telo fangatsy le masaka nalaina beloha efatra dia tia koa mbola izy e dia mbola izy dia maventy hoe dia le maventy ohatrinony amin'io a telo dimanjato ato a misy ny ara malagasy rehetra akozy hitanao izao a misy ny arona misy isan-karazany zareo misy an'le kitapo kely a dia misy an'le toy izao la mode be vintage marina moa zany fa tena souvenir mihitsy ny vidiana aty a ho an'izay olona tia ara-malagasy a sy inona ka ty azafady poudre cannelle ohatrina indray lafolafo sotra merci ty zany a misy an'le mangamanta dia misy tsikry a dia misy citron citron ohatrina le tsikry tsikry fa tsikry ohatrina ny tsikry ale citron 4000 ariary ohatrina fa ale manga ny volanay sisany a 500 sy arivo tsy mahazo sisa azony 500 sy arivo a ok 4000 ariary daholo zany a rehefa vidy an'le any nareo dia tsy mahazo alohatsika izany mananasy misy azo 500 sy arivo eo mananasy kelikely 2 arivo tsy maninana ena kelikely ary ino tsy manino soja mananasy anankiray dia zay na manana ny fiantsenana voandalana antsika atsia antsapanana aty amin'ny erany deux a raha nisaina zany ny article nestina na zay a mananasy anankiray dia akondro ranjali ray toko dia akondro be vatabe anankiray a tia le andrahoana papa dia coco anankiroa dia corosol anankiray a dia mokotra anankidimy a dia nahazo arony izay a 2 arivo dia nahazo letchi dia zay rehetrarehetra zay a natsoina hoe vidy voandalana ray alina ariary dia zay dia manasana hoe tonga ty antsapanana dia fa nitondra anareo a le tsena taty a zahay damany Noti cadre atao amin'ny fleur de lotus dia omenay 9 sur 10 9 sur 10 a amin'ny ankapobeny zareo zany tena madio daholo a ny cadre rehetrarehetra dia milamina tsara daholo ny zavatra rehetra simple mais épuré sady bravo be zany satria hitana hoe anisany mampandroso be an-tanàna antsapanana le révolution nentin'le tompony dia kopatanana ho an'ny tompony ao amin'ny fleur de lotus sy ny leo akaikiny a tena wawa be zany moderne be dia ao amin'izareo koa moa misy parking ngeza be a misy namoa zany les chambres azotrice dia tsara be ny notre service tao amin'ny fleur de lotus dia omenay a 9,5 sur 10 oui tamin'ny fandalovanay tao zany dia tena afapo tanteraka izay a ny service mipetrapetraka daholo a dia anisany nanamarika anay kokoa le tena hoe any an-dakozia tany an-dakozia le izy tonga dia misy ohatrany hoe orchestration zany nataony zareo betabe équipe betabe dia ohatrany lehilahy daholo eo an-dakozia tena ny serveuse sotrana fa manao tenue mitovy daholo dia miavaka be zany a par rapport an'le ohatrany hoe andeha sakafo musical fa le izy tena ohatrany hoe lasa tafalatsaka tamiko amin'ny la city tamiko ianao ohatrany dia ny fleur de lotus manana chambre izy dia io zany anisany hôtel restaurant manana chambre ao Antsapanana ka nandalovanay dia azo anaovana séjour mijanona kely mihitsy le satria tsara be ny cadre ao ny notre sakafo tena omenay a 9,5 sur 10 9,5 sur 10 za manana coup de cœur kely maman Sara le lasopy tamatavy ao Antsapanana
en fleur de lettuce. Ie, lasopy tamatavy tsy mihamaka tamatavy so nareo fa mialatsiny a fa tena resiny zareo reto lasopin'ny tamatavy zany hoe ao atsapanareo dia afaka mila lasopin'ny tamatavy wow be daholo ny sakafo sinoa dia ny spécialité an zareo ao tena le hoe cuisine chinoise dia manana revisitina cuisine malagasy koa zareo anatin'izy à leur façon. Wow be dia kopatanana moa zany ho any ekipa rehetra dia kopatanana koa ny au saveur des îles izay eo akaikiny fleur de lotus ihany a dia mba soanareo rehetra rehetra.